Fahatafaraka antsika indray ato anatin'ny fandarana meteo manoatra ny araba tompolasy sy tompovavy. Misy front aty amin'ny atsimon'ny Madagasikara aty izay mitondra orana amin'ny faritra atsimo nosy ato anatin'ny 420 ora ho avy. Itoy ny oram-baratra any amin'ny tapany avaratry Madagasikara. Fanampin'izay front izay ato anatin'ny 27 ora dia ho avy hamaritra ny toetry ny andro eto amin'ny nositsika ihany koa ny tsioka avaratra azy vokatr'izany dia haka endrika volinandro ririnina isika eto amin'ny Madagasikara. Ny alakamisy indray dia hanjaka eto amin'ny nosy ny tsioka avy avaratra ka faritra maro no hisitraka oram-baratra. Atombontsika avy hatrany amin'ny toetry ny andro amin'ny rapitso talata 20 ny volana martsa 2024. Ho amin'ny maraina dia izy ny zavitanina ny andian-javona vao maraina ny tian'ny ilany atsinanany avoatany tahak'izay koa any aloatra mangoro any fa somary fangaro amin'ny rahoana izany ny maraina, anorana ihany koa na andrahoana indraindray ny aty amin'ny ilany atsimon'ny nositsika aty. Ifandimy kosa ny rahoana sy ny masoandro ny any amin'ny faritra sisa izay tsy notonona teo. Ho amin'ny rapitso tolakandro indray dia hanoram-baratra avokoa ny tapany avaratry Madagasikara ray manontolo arak'izao hitantsika amin'ny sary izao. Ifandimy ny rahoana sy ny masoandro ny amin'ny faritra sisa afa-tsy ny aty amin'ny faritra atsimo atsinanany nosy aty no somary hisorana malefaka na miatoato indraindray. Mahakasika ny maripana ho amin'izay andro ny rapitso talata izay dia misy fidinany ny aty amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara. Hitantsika amin'izao sary izao mandina ny 20 hatramin'ny 30 degré Celsius izany. Ho amin'ny alarobia 27 ny volana martsa 2024 indray dia anorana malefaka ny morontsiraka atsinanany Madagasikara ray manontolo. Ny ilany atsinanany avoatany dia andrahoana mety arahana herika indraindray ary itoby amin'ny ilany andrefana sy avaratra andrefana avoan'ny andrefan'ny Madagasikara iny avokoa ny oram-baratra. Ny ankoatr'izay moa dia ifandimby eo ny maloka sy ny mibalika. Mahakasika ny maripana indray dia midina kely ny taremarika ny aty amin'ny ilany atsinanany nosy. Ny ambany indrindra 15 degré Celsius ny avakina karatra. Any amin'ny tanàna misy ny ambony indrindra izay mananika hatrany amin'ny 30 degré Celsius. Ny alakamisy 30 ny volana martsa 2024 indray dia ahazo rotsakorana saika manerana ny Madagasikara indrindra ny amin'ny takariva sy ny amin'ny alina afa-tsy ny aty amin'ny morontsiraka atsimo andrefana aty no maina tanteraka ny andro. Mahakasika ny maripana indray dia tsy dia misy loatra ny fiovana firy afa-tsy ny any amin'ny ilany atsinanany iny no hiverina hiakatra tsikelikely mandidina ny 120 hatramin'ny 130 degré Celsius ny amin'izay ilany atsinanany Madagasikara izay. Dia hatreo ny mamarana ny meteo antsika ho amin'ity alina ity mamefotoana anareo manaraka. Veloma tompoko.